Amin'ny mahafaharoapolo taona ny fiangonana Mahatsara Manambola dia misy ny fanapana mofomamy, eo ihany koa ny takela-bato fahatsiarovana ny amin'izany faharoapolo taona izany. Izany moa dia natrehan'ny ray aman-dren'ny pasteur Mayol sy ireo krady aminy, ary eo ihany koa ny ben'ny tanàna eto an-toerana sy ireo olom-panjakana maro izay tonga nanatrika an'ity fotoana ity. Andeha ho arahantsika sary mahakasika an'izany rehetrarehetra izany. Raisitsika piteatra vatanana Andriamatoa Razaka Sanselisson izay chef pokotaniny eto amin'ny fiangonana andray ny fitenenana. Ny kristianina havana Andriamatoa pastera izay mpitarika an'ity fiangonana apokalipsy maneran-tany. Andriamatoa ben'ny tanàna. Ao koa ny mpiara-miasa rehetra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ny voalohany dia isaorana an'Andriamanitra noho ny fitantanana sy fanambinina antsika ary totosa soamatsara androany ilay fikasana fiangonana apokalipsy eto Mahatsara Ambohibato, Manambola, ny fanokafana ny faharoapolo taona ny joroany izao fiangonana izao. Raha zoina tokoa izany roapolo taona izany dia efa olon-dehibe efa mahaleo tena, ary raha tsy teo moa ny fitantanan'Andriamanitra sy fanambinany tsy ho toy izao dia ary marina ny tenin'ny ray aman-drenitsika izay nitondra ny teny teo fa tsy ho toy izao ty tamin'ny fiandohany. Eny fa na ny fanokanana an'ity ary dia efa teto izay tsy mbola toy izao ty fa noho izany miasa tokoa ilay fanahan'Andriamanitra, miasa amintsika ka dia isaorana izy. Manaraka izany dia isaorana ihany koa ireo mpitatana ny fiangonana, fa raha tsy manana finiavana tokoa ireo fitatana ngamba dia tsy ho toy izao ty fiangonana ty noho ny finiavana zany, satria tonga amin'ny fitenenana malagasy tokoa ny biby tsy manan-doha tsy mandeha, ka raha tsy nisy nitarika zany dia tsy toy izao ty fiangonana ty. Ny tenin'ny chef fokotany eto amin'ny fokotanina Ambohibato zany dia firy ariatso mba ho tratran'ny faharoapolo taona manaraka indray sika rehetra. Dia iroborobo ary ho avo atao hoe zato eny amin'izao tsika atao amin'ity fiangonana ity. Ny firy ariatso moa zany dia izay no apetraka ao antsika tsirairay avy ka dia misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Makasitrahantsika ny chef pokotany fa dia niraso izy ho avo zato enina zao aneo ny fiangonana Manambola raha mbola tsy verina amin'ny raha lanitra Jesosy. Amen. Fa saingy mandeha amin'ny mazava. Raisitsika indray aran'ny ray aman-dreny ben'ny tanàna Ramil John Dona Lovaniay. Andriamatoa pastera Mayol Mivady, ianareo pastera sy loholona rehetra izay tonga manatrika etoana, ianareo vahiny rehetra izay nasaina manatrika izao fotoana lehibe izao, ianao Andriamatoa lehibe an'ny fokotanina Ambohibato, ary indrindraindrindra koa tsy adino ianareo rehetra tonga marobe atao anatiny hatrany ivelany manatrika izao faharoapolo taona ny fanamarina faharoapolo taona izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, voalohany indrindra aloha dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika nanomezany antsika tombon'andro indray ka nahafahantsika manatrika izao lanonana lehibe izao, ko dia ho azy rerany voninahitra ary dia faly tokoa ny tenako manatrika izao fotoana izao, ary dia tsy tara koa angamba miarabantsika rehetra tratra nyity taona vaovao ity, indrindraindrindra ianao pastera Mayol, ary dia arabaina daholo tsika rehetrarehetra tratra nyity taona vaovao 20 sy 2 arivo ity. Tsy ho lava resaka, tsy ho lava kabary ny tenako fa ataoko fo dia fo ihany,
fa isaorana manokana ny pastera izay nitondra ny afatra teo zava-dehibe tokoa ny afatra izay nataony tamintsika mianakavy teo ary misy lesona azo tsoahana ho an'ny firenena ho atsika mpino kristiana rehetra ka dia makasitraka anao pastera tamin'izany fitondrana ny tenin'andriamanitra teo izany. Manarak'izay dia ny commune Ambohimanambola raha andresaka eo amin'ny finoana dia tsy manavakavaka mihitsy. Hatramin'ny nahatongavany tenako teo dia betsaka ireo fiangonana nanasa ka dia tonga foana amin'ny be ny tanàna ary tsy natao ambany zavatra mihitsy ity teto Mahatsara ity. Raha tsaroana tamin'ny 20 volana Jona tamin'ny 2 taona lasa dia nasaina daholo fa tsy ny tao amin'ny FFKM irery ihany ny finoana rehetrarehetra izay nisy fiangonana rehetrarehetra izay nisy tato anatin'ny faritra Ambohimanambola ary ezahana koa izay anentanana antsika rehetrarehetra amin'ny 20 Jona izao dia iangaviana ireo chorale indrindrandrindra anao filazantsara itoroteny amin'ny filazantsara anokafantsika any 20 ny volana Jona tsy akanavaka tsony tompokolahy tompokivavy. Farany dia tsy ho lava resaka ny tenako fa mirary soa atsika rehetrarehetra izay manatrika eto mba ho tratran'ny fitsingerenan'ny fanamarinana ny taona mitsingeringerinay indray fankalazana ny 30 taona, 40 taona, 50 taona hatrany amin'ny 100 taona engane sika rehetrarehetra mba samy tahin'ny tompo avokoa ka atratra ny ray amin'izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray ary dia misaotra betsaka atsika rehetra. Misaotra tompokolahy makasitraka tompo. Araka ny tenin'ny pastera teo matetika ny mpitondra izay voafidy hitondra itsika rehetrarehetra izay efa voalahitra hitondra betsaka ny adidy aman'andraikitra ary misy manenjika foana fa mila mitandrina amin'ny zavatra rehetra izay atao rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ka dia tena makasitraka tena makatelanao mihitsy pastera amin'ilay toroteny teo fa tena vatsy sakafo mampanahy izay isan'ny tsara indrindra ka dia saotra tompoko makasitraka tompoko. Ataontsika mafy amintsika ary fakasitana. Sasika amintsika raha tsy voaty teto ray aman-dreny teto ny bentanana frontiera sy